Ajantsika etrany amin'ny sehatra ny fahasalamana mahatratra 700 ireo marary na ihany koa voamarina na ayahina ary mahatratra 727 ireo matin'ilay aretina Ebola any Nigeria ao Sierra Leone ao ary ihany koa Guinée sy ny Liberia nanome tokony ny fitondrana malagasy tamin'ny alalan'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka fa hiaro ny fahasalaman'ny vahoaka eto Madagasikara eo anatrehan izany aretina izany. Ny firongatry ny valana aretina Ebola izay mahazo ny firenena Afrikana andrefana nanomboka tamin'ny volana Martsa 2022 dia mametraka olana goavana ho an'ny fahasalaman'izao tontolo izao anatin'izany isika eto Madagasikara. Nanambara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny Dr Cool Roger izay sady lehiben'ny gouvernement fa manome tokony fitondrana amin'ny fandraisana ny fepetra rehetra iarovana ny vahoaka ary nampatsiahiviny ihany koa ireo fitrangan'izany aretina izany. Toy izao ny fitrangana manavy reraka be mangotsikotsika ny vatana marary ny andoha marary tenda avy eo dia mandoa sy mivalana ary misy mamorivotra ny hoditra mety hisy ny fahaverezan-draha tsara marina fa ambany dia ambany ny mety trangany io aretina io eto amitsika noho ny elanelantany amin'ireo firenena ireo. Na izany azo anefa dia tamin'ny volana aprily teo dia efa nametraka ny laminasa entina hiadiana amin'ny aretina mifindra atahorana hitranga ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'izany ny fepetra ho an'ireo vahiny miditra eto Madagasikara. Naparitaka any amin'ny mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny distrika ny torolalana sy ny fepetra tokony ampiarina raha sanatria misy ny trangany izany aretina izany. Nivory maika androany ireo tompona andraikitra ao amin'ny ministerany eto amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara miodinantoka toy ny OMS ny sy ny Institut Pasteur hanamafy ireo fepetra rehetra ilaina any amin'ny seranana iraisan'ny pirenena toby mpahasalamana rehetra manerana ny nosy. Isy hafatra fampahafantarana sy fanentanana ho an'ireo mpandeha any avy any ivelany sy ny daolobe ho amafisina amin'ny alalan'ny fanofanana sy andrana fampiarana ny fahaiza manao n'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ho fehiny zany dia manome toky ny fitondrana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fandraisana ny fepetra rehetra iarovana ny vahoaka. Voalaza nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao teny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany fa raha misy mampiayady tokony anantona ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra. Ny sekretera jeneralin'ny ministera Andriamatoa Tafangy Filémon dia nanambara fa efa mahazatra antsika ny fanaovana ny plan de contingence. Fa nisy teto ny SRAS, fa nisy teto grippe H1N1 dia fa nahazatra asika magnano hoe plan de contingence. Mahazatra asika miembogna amin'ny frontière. Ho antsika zay zatra avy any ivelany raha vao mipointe hatrany Moroni dia fa izarana carnet kely sika. Amin'io carnet kely io dia misy modalité policière ao fa misy fanontaniana ara-pahasalamana ao. Dia zay olo rehetrarehetra mivoaka na aéroport na port dia mameno an'ireny modalité regny dolo dia ireny ny santé amin'ny frontière ny ministère ny santé magnaramafo zay valitenin'olo ao. Nasinteny ihany koa ny mikasika ireo ekipa vahiny mandray anjara amin'ny Afrobasketmen latsaky ny 20 taona eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny sara ho fantatra koa dia sisy avy amin'ireo pays tena voa reo fa misy avy amin'ny pays manodidina. Ny sara ho fantatra koa raha sanatria ny vavy efa misy ireo fa nipoka ohatran'izay. Na izany na sy zany efa misy amin'ny namaly ny questionnaire tao amin'ny frontière dolo reo ary araina mafy.
Ny soltenan'ny OMS eto amintsika dia nanambara fa efa voatsikajy ho niveau 3 io aretina Ebola io ka mila enti-manana samihafa ny fisorohana azy. Manantena ny tenany fa hiara-entana ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa.